Raha mpabory ianao eto amin'ny tambazotra an-tserasera dia ilaina ny mahafantatra zavatra vaovao mba ahafahana mivoatra manaraka an'izay zava-baovao izay. Raha maharaka an'ireny ianao dia anisan'ny tanjaka ary fahalalana ilaina be ao anatin'izany ny fivoarana manaraka an'izany algôritma izany. Azoko lazaina anareo fa ny taona 2023 dia anisan'ny taona tena tsara ary mahomby ho an'ny mpamorona na ny créateur de contenu eto amin'ny tambazotra. Ny antony dia izao miady mafy mihitsy ry zareo tambazotra mba azahoana antsika mpampiasa azy ao anatin'izany taona ho avy izany. Lasa misy tambazotra tafiditra kely tamin'ny fitaona 2023 ity ao anatin'izany ohatra Facebook izay resan'ny TikTok any anatin'ny audience sy ny fananana zavatra vaovao ka tena hiezaka izy amin'ny herintaona hanamboatra zavatra be dia be. Anatin'izany ohatra ny tiako tena ho resahana anao ny momba ny YouTube. YouTube dia anisan'ny plateforme tiako indrindra satria afaka mamorona ianao anatiny vidéo lava ary na amin'ny oviana na oviana ao anatin'ny taona anankiray tadidin'ny olona foana iny vidéo anao iny ary azon'ny olona tadiavina foana na oviana na oviana. Anatin'ny TikTok sy ny Facebook ohatra na Instagram dia ny vidéo izay avoakanao androany dia afaka herinandro vitsivitsy dia tsy hita. Izay no tena avantage azo amin'ny YouTube. Anatin'izany koa raha ohatra hoe manao vidéo lava ianao amin'izao vanim-potoana izao moa zany efa malaza koa ny TikTok dia afaka tapahanao ireny vidéo ireny ampidirinao amin'ny TikTok ary mitondra olona koa makany amin'ilay vidéo lavalava ao anatin'ny YouTube. Ao anatin'ny YouTube koa moa efa misy ny short dia afaka hifampizarana amin'ny olona izay tsy tia mijery vidéo lava. Izay no anisan'ny itiavako ny YouTube ary tena ny YouTube mandeha arakaraka ny tanjona ny zavatra misy débloqué zany rehefa ohatra hoe mampiditra zavatra ianao dia mivoatra ary indray androany ianao mety lasa ho monétisé. Izay no antony anisan'ny itiavako ny YouTube ary aza miala lavitra fa ho zaraintsika eto ihany ny fivoaran'izany rehetrarehetra izany mba ahafahanareo mandeha lavitra ao anatin'izany famoronana contenu izany. Zay.